Bonjour, bonsoir à tous ndratsika rehetra ny tokantrano eny sy amin'ny toerana rehetra izay noantsika ny fampianarana ny boky ny apokalipsy. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra izany. Fahasoavan'ny tompo ny toetra amintsika ho amin'ny ankohonantsika ary fitahin'Andriamanitra ny toetra amintsika. Na amin'ny fahasalamana io, na amin'ny asa io, fivelomana, ny amin'ny tokantrano, ny zavatra maro samihafa izay mahakasika ny fiainantsika ka araka ny sitrapon'Andriamanitra moa izany indrindra indrindra. Irosindray isika amin'ity an'ity ary ny lesitsika moa izany dia mbola ao anatin'ny fandrefesana ny tempoly ary mbola eo amin'ny lesona mikasika ny batisa ihany izany isika dia mbola eo nanomezantsika ny lesona amin'ity an'ity. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka tsika hametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Eny iray io, nasandratra hiavy ny anaranao, dia iray ny anaranao, ankalazay ny anaranao. Eny ky ny voninahitra ao iray ny tany aman-danitra, ary lohalika rehetra ny aoka iakohaka eo anatrehanao. Ianao ny naran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ary ianao ihany koa nanome anay ny zanako anay tokana mba tsy very rehetra mino azy. Fanana ny fiainana mandrakizay. Ka dia midera anao izay ray mankalaza anao izay. Midera anao izay Jesosy Tompo manome voninahitra anao izay. Misaotra ray fa mbola menao tombonandro izay fa hanayara ihany indray sy handinika ny teninao. Ary tsy haineny tsy hametraka izany ray am-pelantananao satria tsy mahefa na inona na inona izay na mahay manao na inona na inona raha tsy mametraka ny fotoana eo am-pelantananao. Aoka Andriamanitra ray io, ny fanainao masina, ilay fanainao maheriny, hirotsaka aminay amin'ny fahafenona, ka izy no ampianatra anay ny teninao. Ataovy ambavanay ray io ny teninao. Ataovy ambavako ray ny teninao ray ataovy an-tsaiko. Aoka ray ianao ny teny fa za angina kosa. Eny Andriamanitra, izay asan'ilay ratsy, dia aoka tsy hanina anjara, tsy hanina pahefana amin'izao fampianarana izao. Izay mitondra fanakorontanana, mitondra fanakanana. Ninona sa ny devoly anakanana fampianarana tsy handeha. Dia raha vana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry izany sy levonina ny fofona an'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Na amin'ny olona miainana tokantrano, na amin'ny fandefasana fampianarana, na amin'ny tokantrano izany, na amin'ny lafininana, na amin'ny lafininana, na amin'ny ainao manjery, dia levony Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Dia ray ny naranao ray eo, kalazay ny naranao, mena voninahitra ny ainao. Dia aoka ray ilay fanainao maheriny, hiasa aminay amin'ny fahafenona ray, ahatanteraka ny sitraponao. Ka dia raina ny naranao ray, ankalazaina ny naranao ray, mena voninahitra ianao ray. Ifona ihany koa nefa izay raha eo amin'ity an'ity amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana ary ny tsy famendrehana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Ka ninona raha io mety nahalatsaka anay indray, dia ifonanay aminao izany. Miezaka ny ianao ny tsara izay kanefa ny ratsy sy sitrakay no tanterakay. Manenona nefa izay ny amin'ny ratsy nataonay. Mifona izay, na mety tamin'ny teniteny foana, mety tamin'ny fisainana ratsy, na mety tamin'ny fitondratena tsy araka ny sitraponao. Mifona raha io ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Na mety tamin'ny zavatra eny ny sofinay, na mety nandalo teo ambany masonay ka ratsy teo anatrehanao dia ifonanay aminao. Mamindrafo aminay raha io ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra mifona aminao ray. Ko mangataka aminao Kristy ho dio amin'ny ranao izay rehetra reto. Ho afa-pahotana sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Ary ho pelantananao Jesosy no ametrahanay ny fahalemena rehetra. Fa ianao no manafaka anay Jesosy dia ho afaka tokoa izay. Raha izay dia malemy fa ianao no herinay sy ny tanjakay Kristy. Ianao ny ankinanay. Halleluja, halleluja. Eno ny teninao manambara manao hoe iza ny apanga ny olo fitan'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Iza ny anameloka Kristy nefa mifona ho azy. Eo ny tany nakavan'Andriamanitra ray. Ka dia misaotra Jesosy io fa noho ny fahasoavanao. Dia voavela ny heloka ary voasasa ny fahotanay. Dia aoka ny fanahinao raha hiasa aminay amin'ny fahafenona tanteraka ny sitraponao any.
Ivavaka izay ray ho an'izay izay tsy salama amin'izao fotoana izao ka mihaino ny fampianarana ny teninao. Eny Jesosy io fa angio izy ireny any amin'ny tokantrano na any amin'ny toeram-pitsaboana izay misy azy ireny, ny amin'ny toerana rehetra izay misy azy ireny. Aoka Jesosy io dia kapoka taminao ny hitondra fanasitranana ho an'ny aretina rehetra izay mahazo ny olona mihaino izao fampianarana izao. Ka izay aretina voatonona ny mitoerana izay hiainona izao fampianarana izao, na on-tsaina na amin'ny vava izany, na amin'ny aretina izay ametrahana tanana amin'izao fotoana izao. Dia aoka Jesosy io ilay dia kapoka taminao ny hanasitrananao izany aretina rehetra izany. Ko manodidina aretina rehetra izay hivavahana amin'izao fotoana izao, sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny dia kapoka taminy. Sitrana izay aretina voatonony vava ao, na voatononao tsainao na ametrahana tanana amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny dia kapoka taminy. Eny Jesosy io, mino izay fa hainao ny zavatra rehetra. Ary amin'ny finoana no angatahana izany eto anatrehanao. Miteza Kristy io hifanana sitrana enenao amin'ny toerana rehetra izay hainona izao fampianarana izao. Halleluja, halleluja. Ary nasany devoly sy asa maizina hoentina mampahoro, hoentina manakorotana tokantrano, hoentina mitondra aretina ihany koa, hoentina manakorotana eo amin'ny toeram-piasana sy amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fiainan'ny fianakaviana. Ny nasan'ny devoly Andriamanitra hoentina mamiravira amin'ny fiainan'izay mihaino izao fampianarana izao. Dia ilay voniny Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao, ka tratra izany asan'ny Satana rehetra izany. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona rehetra izay mihaino izao fampianarana izao, na amin'ny tokantrano, na amin'ny asany, na amin'ny fianakaviana, na amin'ny ankohonany sy amin'izay masana ny fiainany rehetra, na amin'ny fahasalamany. Dia ilay voniny Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona rehetra izay mihaino izao fampianarana izao, amin'izay voalaza rehetra teo. Efa levony Satana sy ny asany rehetra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ka lazay ny anaranao, mena voninahitra ianao raha eo hatramin'izao ko mandrakizay. Halleluja, halleluja. Dia ankehitriny izay raha eo raha hianatra ny teninao, dia mangataka aminao izay. Eo am-pilatananao no metrahanay Andriamanitra izao fotoana izao, kaoka Tompo tsisy arombaka azy eo am-pilatananao. Kaoka ho totosa soma tsara Tompo ny fampianarana ny teninao sy ny fampitana izany. Dia aoka ny fanahinao no mpianatra nay iray ny teninao, ary aoka ny fanahinao metraka ny teninao ambavako raha io, ahafahako mampity izany am-bahoakanao. Ny anaran'i Jesosy Tompo na nyrataka izao vavaka izao ray, dia tao anatrehanao. Alleluja, amen. Ny roso antsika ny amin'ny fanoizantsika ny lesony. Ny resantsika farany moa izany dia niresakitsika hoe inona moa izany no zavatra takiana amin'ny olona anankiray izay tokony ho atao batisa. Dia nihitantsika tamin'izany ny voalohany izany dia hoe mila mianatra soratra masina izany izy. Satria hoe arak'ilay tenin' Jesosy manambara manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izany hoe atao mpianatra izany aloha ny olona anankiray izay vao manao batisa anazy. Fa raha manaraka an'izay ihany koa dia izao hoe mila mibebaka izany ny olona anankiray, na hoe mila mihaikeloka izay vao atao batisa. Satria hitantsika tsara mihitsy ilay tamin'ny Jaona mpanao batisa, rehefa nanao batisa izy, dia rehefa tonga ny olona avy any Jodia sy avy any Jerosalema nanantona azy, dia nihaikeloka izy ireo aloha izay vao nataon'ny Jaona batisa izany. Ary nisy ihany koa ireo olona izay nandre ny tenin'Andriamanitra izany, ny fampianarana nentin'ny apôstôly Petera. Dia rehefa resy lahatra ny amin'ny fampianarana izy, dia ozy izy hoe inona ary no ataonay ozy izy, rahalahy ozy izy, dia ozy izy inona no tokony ataonay ozy izy rahalahy, dia ozy ny apôstôly Petera nanao hoe mibebay ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany hoe alohan'ny batisa izany dia zao tsy maintsy mibebaka izany, tsy maintsy mibebaka ihany koa izany ny olona anankiray. Fahatelo anankiray farany ihany koa izay hitantsika tamin'iny dia mahakasika ny hoe ny olona izay atao batisa izany dia izao hoe mitaky finoana. Raha tsy manana finoana izany ianao dia tsisy antony anaovanao batisa, satria tsisy valera ny zavatra ataonao. Hoe atao batisa fotsiny kanefa tsy manana finoana ianao natao batisa,
dia tsisy valerany zany zay batisa zay. Araka le ten'Andriamanitra manambara manao hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny, zany hoe olona mila mino ny zavatra ny anarany zany, dia zay izy vao miroso amin'ny batisa izany. Hiditra indray ary zany tsika amin'ity an'ity ny amin'ny fahaefatra zany, ny amin'ny zavatra takiana amin'ny olona anankiray izay tokony atao batisa. Dia ny zavatra ho hitantsika eto zany dia zao hoe ny olona anankiray zany izay hoe atao batisa dia olona responsable, zany hoe olona efa adulte zany no atao batisa ny olona anankiray. Raha zazakely ve responsable? Tsy responsable mihitsy ny zaza, fa ny olon-dehibe ny responsable. Zany hoe olona mahay mandray fanapahan-kevitra zany izy. Zany hoe izy mihitsy zany no manolo tena resy lahatra ny amin'ny fampianarana, mila mibebaka atao batisa andraisako an' Jesosy tonga sy monjy ny fiainana. Zany hoe olona manana an'izay kapasité zay zany. Ka raha ny ato amin'ny soratra masina no jerena dia olon-dehibe zany no manana ny kapasité mandray an'izay décision zay hoe anolo tena ho amin'ny batisa. Jerentsika ato amin'ny Matthieu 4:7. Matthieu 4:7 dia ny andinin'ny 9 azafady, Matthieu 4:7 ny andinin'ny 5 hatramin'ny 9. Matthieu 4:7 ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron Jordana dia nivoaka ka nakany amin'ny Jaonina, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa no nahita ny fariseo sy ny sadiseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny mena rana, iza nanoro-hevitrareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoazy avoa mendrika ny fibebahana ianareo. Dia eo amin'ilay andininy 5 izy zany sy ny 6 izy ny tena miresaka anazy io, averiko tsara le izy teo hoe: ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron Jordana dia nivoaka ka nakany amin'ny Jaonina, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ahoana sisa? Rehefa andeha atao batisa ve le olona dia samy mitsotro ny zanany izy, samy hoe ty zanako teo atao batisa? Fa inona zavatra resany teo? Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron Jordana dia nivoaka ka nakany amin'ny Jaonina. Nivoaka zany hoe le olona mihitsy zany mandray décision dia nivoaka nandeha nakany amin'ny Jaonina. Dia nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Rehefa nanatona ny Jaonina izy, araka le niresantsika teo dia zao nataony batisa ireny olona ireny rehefa avy niaiky ny fahotany. Zany hoe nanolo tena mihitsy zany le olona hoe za mihitsy ny andeha hanao batisa rehefa avy niaiky ny fahotany izy. Dia zay le izy hoe raha ankizy ve no ataonao batisa afaka maka an'izany décision zany izy, satria zany décision batisa zany hoe zava-dehibe zany. Jereo fotsiny raha mitenitsika mantsy zay mantsy ohatrany hoe le izy zany tsy hoe sangisangy ohatrany raisin'ny olona hoe à la légère le zavatra hoe maivana zany, fa raisy fotsiny ange zany batisa zany ange ka engagement pour la vie. Ohatrany hoe olona anankiray zany apakabady izy, dia rehefa apakabady izy dia izy manambady iny fanambadiana mandra-pahafaty iny araka le obolana gasy manao hoe ny fanambadiana ozy izy dia tahaka ny lambana koa ka faty no isarahana. Ka zay zany le izy zava-dehibe zany. Ka olona anambady zany ve zazakely ve dia anambady? Raiso amin'izay nge izy hoe zazakely ve anambady? Tsy aferan-jaza mihitsy ny resaka hoe fitiavana zany na fanambadiana zany, satria zavatra miankina amin'ny fiainanao ho avy rehetra zany. Dia ohatr'izay mihitsy ny batisa ao amin'ny Kristy koa dia tadidio fa fanambadiana ihany koa ny batisa ao amin'ny Kristy, satria mandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ary mbola resahantsika io moa izy fa ao amin'ny soratra masina dia miresaka mihitsy hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry. Rehefa manao batisa ianao dia fampakaram-bady ny zanak'ondry, satria mitafy an'i Kristy ianao zany. Dia zay mahatonga izy tsy aferan-jaza mihitsy zany ny batisa, satria ny zaza tsy afaka maka an'izay décision zay, tsy afaka maka an'izay responsabilité zay. Ary tsy ny ray aman-dreny mihitsy ny andeha hitondra ny zaza hoe tia ny zanako atao batisa, satria fanapahan-kevitra an'ilay olona samirery zany ny batisa iny. Dia jerentsika ihany koa amin'ny Matthieu 7 ihany ny andininy 7:10. Matthieu 7
eny andininy fahatelo amby folo. Dia jereo koa Jesosy rehefa nandeha nanao batisa izy nanatona ny jaonina dia ahoana ny ataon'i Kristy. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny jaonina izy mba hataony batisa. Avy tany Galilea Jesosy tonga teo amoron'ny Jordana izy dia nanatona ny jaonina izy mba hataony batisa. Fa tsy hoe nybatainy Maria izy hoe ty, iny Maria sy Josefa zany nitondran'i Jesosy. Hoe ty Jesosy jaonina mba hataovy batisa. Jesosy rehefa teo amin'ny 7 taona dia efa olo-dehibe mihitsy Jesosy. Fa hono izy dia nanatona ny jaonina izy mba hataony batisa, zany hoe olona responsable zany. Dia zay izy hoe Jesosy mihitsy eto zany no manome ohatra zany ny amin'le resaka hoe batisa. Ary rehefa nanatona ny jaonina raha Jesosy dia mbola niady hevitra tamin'ny jaonina izy. Satria i jaonina tsy nentina nanao batisa, za tsy hanao batisa anao izy jaonina. Jereo tsara nge zavatra teneniny eo amin'ny 4:4. Fa jaonina nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko. Zany nisy ady hevitra mihitsy zany tao hoe ahoana tokony atao batisa ve sa tsy tokony atao batisa. Dia hozy jaonina izao no tokony ataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko. Dia ahoana izy Jesosy 5:5. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Zany hoe raha tsy ataonao batisa ahako jaonina, za fa manatona anao ty dia izao tsy tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia ny fanaovan'i Jesosy batisa iny izy nanolo tena iny zany nahatanteraka an'iny, nahatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia tsy nandady jaonina fa nanaiky izy satria tsy nanohatra ny tenin'Andriamanitra izy dia nanao batisa an' Jesosy Kristy. Ka Jesosy zany eto natao batisa dia zao hoe tsy noentin'ny Josefa izy na noentin'ny Maria atao Jesosy na noentin'ny Josefa fa nanolotra ny tenany izy ho atao batisa. Ary tadidio tsara fa araka ny hitantsika teo ambony teo dia zao tsy Jesosy mihitsy no natao batisa voalohany tatao amin'ny soratra masina fa talohan'i Jesosy dia maro ny olona efa natao batisa. Hitantsika hoe tao olona avy any Jodia, olona avy any Jerosalema nanatona ny jaonina ho atao batisa. Ary ireo olona izay nanatona ireo dia olona manino, olona responsable daholo ireo, olona efa mahay maka engagement daholo ireo, fanapahan-kevitra ny amin'ny batisa izay ho ataon'izy ireo izany. Ka raha itsika ary zany no tokony atao batisa dia zao inona ary ny ohatra tsara indrindra? Tsy ny fanarahana ny Kristy ve ny ohatra tsara indrindra. Jesosy dia nanolo tena izy efa olo-dehibe iny, adulta iny no natao batisa. Hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka raha milaza tsika fa kristianina satria tsika mitony tena hoe kristianina, tsy izay ve le atao hoe manara-dia ny Kristy. Ko manino tsika tsy manara-dia ny Kristy fa batisa ny zazakely no ataontsika fa tsy batisa amin'ny olo-dehibe no ataontsika. Ary mazava ho azy ihany koa voalaza soratra masina fa zao araka ny efa nivakiantsika dia zao tsy misy batisa hafa fa tokana ihany ny batisa. Verenantsika kely izy iny eo amin'ny Efesianina 4:5. Efesianina 4:5 dia ny 5. Efesianina 4:5. Ahoana izy? Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny batisa zany hoe tsy misy batisa hafa. Hoe ataontsika eo amin'ny fototra hoe fiangonana katolika sy ny protestanta dia ozy Andriamanitra hoe batisan'ny zazakely. Ny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ohatrany dia hoe batisan'olo-dehibe na ny batisan'ny adventiste dia toa hoe batisan'olo-dehibe. Mba hafahafa nge zany. Fa nga Jesosy bisy be dehibe nga Jesosy io fa nga tsy tokana ihany Jesosy io. Iray ny batisa. Ary raha mitony teny tsika kristiana dia ny dikan'izay dia hoe manara-dia ny Kristy. Ahoana ny batisa nanaovana ny Kristy dia tahaka an'izay zany ny batisa tokony ho rahantsika. Raha olo-dehibe Jesosy natao batisa, nanolo teny izy ho atao batisa, hatanteraka ny fahamarinana rehetra, dia izay koa zany ny zavatra tokony ho rahantsika amin'ny maha-kristianina atsika. Ary tao aorianan'io dia zao tsisy filazana mihitsy manao hoe zao indray ny batisa vaovao atao fa tsy mitovy amin'ny batisan'i Jesosy io fa tsy misy batisa hafa mihitsy eo anatin'ny soratra masina fa zay tokana ihany izy
tokana ny batisa ozy izy arak'le teneny teo hoe iray ny batisa ka araka ny voalaza zany zao hoe ny batisa zany dia natokana ho an'ny olon-dehibe zany ny batisa kanefa na dia eo aranefa izany betsaka foana ange ny olona tsy maintsy manino manamafy ny fony tia ny batisa ny fiangonana-drazanay efa io ny tezaina anay ny dadabe anay ny bebe anay ny dadatoa anay ny dadanay ny mamanay zao ny batisa nanaovana azy fa zay tsy ovy amin'izany zay tsy miala amin'ny fomban-drazana zay tsy miala amin'ny fomba ny fiangonana izay ty fiangonana ity fa firy taona ity efa taonjato efa millénaire ty fiangonana ity ianao mbola voazaza io mbola voa tsy ampiranon'olana io ve no itenanay an'izao hoe zao ny batisa dia hono ara olona mahavonjy anareo ve ny tsy fanarana ny soratra masina fa hoy ny tenin'i Kristy manao hoe mahadiso anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina zany ny tenenin' Jesosy ary ny fanarahana ny fomban-drazana na ny fomba ny fiangonana fa tsy ny fomba n'Andriamanitra dia lazain'Andriamanitra fa lalàn'olombelona ihany izany ary tsy mahavonjy izany efa mipiritsika namerina an'izany teto ny fomban-drazana na ny fomba ny fiangonana ka tsy araka ny soratra masina dia zao lalàn'olombelona ihany izany ary tsy mahavonjy izany dia averiko tsara izy marika toko 7 andininy 7 sy ny 9 ahoana ozy izy marika toko 7 ny andininy 7 sy ny 9 efa miveritsika eto foana io fa dia tian'Andriamanitra mbola averina izy dia averitsika ihany izy andininy 7 sy ny 9 koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy ka ninona zany fivavahana ho ataonao eo ninona pelerinage ho ataonao eo ninona famonjena lamesa na fitaom-pivavahana ataonao eo rehefa tsy hanaraka zay lazain'ny soratra masina zany ianao dia foana zany ny vavahanao eo anatrehan'Andriamanitra toy izany andininy 9 mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona aleontsika zany ny fomban'olona aleontsika ny fomban'olona no fomban'Andriamanitra mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona dia toy izany ihany le izy aty amin'ny Kolosianina aty ihany koa jerentsika kely Kolosianina toko 2 jerentsika indray aty amin'ny Kolosianina toko 2 ahoana izy izy Kolosianina toko 2 dia ny andininy 9 zao ny teneniny ato tandremo fandrao misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy ny tenin'Andriamanitra zany dia mandrara tsika kristianina mihitsy tsy hanaraka ny fomban-drazana na ny filozofian'olombelona lalàn'olombelona fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ny teneniny tandremo fandrao misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidi fampianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy dia teneniny tsara mihitsy le izy io hoe fa tsy araka ny Kristy izy dia zay nge le teneniko teo raha anaraka ihany ve tsika tsy alao manaraka ny Kristy tandremo izy fandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana zany hoe fitaka zany reny araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abedin'ny fampianarana zao tontolo zao fa tsy araka any Kristy dia ahoantsika amin'izany zavatra zany raha anaraka tsika dia alao araka ny Kristy no rahana raha natao batisa Kristy olo-dehibe na n'olo-teny izy atao batisa dia oka zany tsika mba ho araka an'izay ihany koa zany anaraka ny Kristy ny fanarahana ny soratra masina zany dia io zany no mahavonjy atsika fa tsy ny fanarahana ny didin'olombelona izany hoe le fanoloran-tena zany hoe za raha nao batisa dia mitondra atsika zany hoe sitrapoko zany zay hoe manolo-tena ho an'Andriamanitra
tsy notarian'olona hoe tsy ny forsen'olona, tsy ny forsen'ny dada, tsy ny forsen'ny mama, tsy ny forsen'ny fianakaviana, tsy ny forsena pastera na loholona, fa za mihitsy tena fanoloran-tenako mihitsy hoe n'olo tena ho an'i Jesosy aho. Zay zany fanoloran-tena tokony ataontsika. Izay zany mikasika le hoe zavatra takiana zany ny amin'ny olona anankiray tokony atao batisa. Hitantsika teo zany le izy averiko tsara le izy teo. Zavatra hitantsika zany de hoe ny olona anankiray zany de hoe mila mianatra soratra masina. Faharoa, ny olona anankiray mila mibebaka. Fahatelo, mitaky finoana zany satria hoe zay minitra atao batisa no vonjena. Faefatra zany de zao hoe sitraponao mihitsy le izy zany fanoloran-tenanao. Ary engagement le izy zany. Zava-dehibe io zany hoe aferan'olo dehibe zany io fa tsy aferan-jaza zany io batisa io zany. Raha misy olona anankiray koa zany atao batisa de inona moa ny antony zany mahatonga ny olona atao batisa? Efa hitantsika tany aloha izy io. De zao hoe anasana ny fahotana zany. Andraisantsika ihany koa ny fanomezana de ny fanamasina satria ny batisa de fahateraham-baovao ny batisa. Zany hoe ny batisa de matozana ianao atao batisa de anadio ny fahotanao inatren'Andriamanitra zany ianao. Andraisanao ny fanomezana de ny fanamasina satria fahateraham-baovao no miandry anao zany. Tonga olom-baovao ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ny batisa de zao amin'ny teny frantsay izy de miteny manambara le baptême est une condition sine qua non pour être sauvé. Zany hoe ny batisa zany de zao hoe raha teo voavonjy zany ianao de tsy maintsy atao batisa. Zavatra tsy maintsy atao zany hoe raha voavonjy ianao. Raha ozy ianao za teo voavonjy kanefa za tsy atao batisa de tsy ho voavonjy zany ianao. Araka le teneniny teo hoe zay minitra atao batisa no vonjena. Ka zay le izy hoe condition sine qua non zany ny batisa hoe zavatra tsy maintsy atao zany ny batisa azahoana famonjena. Ka ny kristianina rehetra zany raha teo voavonjy de zao tsy maintsy miroso amin'io batisa io. Ary mbola misy olona tsy kristianina raha mihaino an'izao fampianarana zao kanefa teo voavonjy izy zany de tsy maintsy mitsofoka amin'io batisa io ihany koa izy azahoana ny famonjena izany. Ka ho an'ireo zay milaza manao hoe zay rangahy tsy mila atao batisa zany fa ny finoako de mahavonjy ahy. De ahoana izy ny tenin'ny soratra masina? Manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra ny fanjakany lanitra ozy izy. Satria betsaka ny laza manao zay efa vita batisa tamin'ny mbola zazakely. Zay efa vita batisa efa lehibe ihany koa vao natao batisa tany amin'ny 12 taonako tany de tao am-piangonana de nalaina koa de natao kely teo amin'ny lohako teo. Fa zay koa ve le batisa koa nefany? Satria eo mantsy le hoe batisa, le batisan-jaza tsy vitany hoe batisan-jaza. Fa alainy le rano iny de araraka kely eo amin'ny loha. De na misy olona lehibe ihany koa raha atao batisa amin'ireny fiangonana reny. De alainy iny rano kely iny de araraka kely eo amin'ny loha. Fa zay koa ve le endriky le batisa ao amin'ny soratra masina? Zay koa ve le endriky ny batisa ao amin'ny soratra masina? Mbola jerentsika koa zany endriky io batisa hoe ahoana tokoa ny tena endriky ny batisa ao amin'ny soratra masina. Move araraka kely eo amin'ny loha koa le rano zany rehefa atao batisa ny olona anankiray. De betsaka ny olona miteny an'izany manao hoe zay efa vita batisa zay tsy mila atao batisa zany intsony fa aza mifanafoka amin'izany. Efa nataon'ny dadanay sy mamanay zay mbola kely. Fa ny tenin'ny tompo de manambara manao hoe tsy zay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra ny fanjakany lanitra. Fa zay rehetra manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Inona io sitrapon'Andriamanitra io? De le teny efa niresantsika teto hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Sady rehefa tsy mino ianao no tsy atao batisa tsy voavonjy zany ianao. Reo zany io. Zany ny batisa zany de zao tsy maintsy atao batisa ny olona anankiray raha teo vonjena. De io batisa io ihany koa zany de zao hoe io batisa io no fitafiana ihany koa zany izay anaovantsika zany rehefa iona amin'ny Kristy eny amin'ny rano lanitra zany tsika. Satria io batisa io no fitafian'ny vadin'i Kristy.
zay mantsy le zavatra nyteneniko teo ambolohany teo manao hoe ny olona zay atao batisa dia zao olo dehibe no atao batisa satria ny batisa dia zao hoe fampitahana ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana amin'ny mpivady amin'ny lasy ny vavy ka rehefa ho avy Kristy eny amin'irao ny lanitra dia zao manao hoe apakatra ny vadiny izy dia iza ny vadin'ny Kristy ny fiangonana ny vadin'ny Kristy ka ny vadin'ny Kristy zay ho ampakariny io rehefa ho avy any amin'irao ny lanitra izy dia manao fitafiana io vadin'ny Kristy io fitafiana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka raha ohatra zany ianao ka tsy manana ny fitafiana io dia tsy ho tafiditra zany ianao ao amin'ny trano fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia aiza nefa no andraisanao ny fitafiana io zay hidiranao ao amin'ny trano fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry eo amin'ny batisa no andraisanao ny fitafiana io io le tenenin'ny Kristy averisika izy eo amin'ny Galatiana 4:7-20. Galatiana 4:7-20. dia ao nosy izy fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy any Kristy fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy any Kristy izany hoe ny andraisanao ny fitafiana io zany dia batisa no andraisanao ny fitafiana io ka raha ho avy Kristy eny amin'irao ny lanitra tsy manana ny fitafiana io ianao dia tsy ho tafiditra ianao ao amin'ny trano fanasana ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia jerentsika kely angely izy aty amin'ny Apokalipsy 7:20 izy miteny an'izay Apokalipsy 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy 7:20 eny 9 ka hatramin'ny 9. dia nareo feo tahaka ny mivoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokorana mafy nanao hoe Alleluia fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsotoa no mpanjaka aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ahoana izy eo amin'ilay 7 aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny izy rehefa tonga zany io fampakaram-bady ny zanak'ondry dia zao hoe efa vonina zany ny vadiny zay ngely izy raisina amin'ny fanambadiana zany le izy satria eo no anaovantsika engage eo zany le batisa zany engagement antsika amin'ny Kristy dia efa niomanao izy ny vadiny 9 ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina nasaina ny tafy rongony fotsy madinika ozy izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina dia amin'ny asa marina ataon'ny olona masina azy dia inge le tenen'ny Jesosy manambara manao ery aloha ery hoe izao no ataovy ahatanteraka ny fahamarinana rehetra asa marina ataon'ny olona masina ozy izy izao no ataovy zao izy Jesosy matsy an'izao fa izao no tsy maintsy ataontsika ozy izy ahatanteraka ny fahamarinana rehetra raha tsy mitsofoka amin'ny batisa zany tsika dia tsy tanteraka le fahamarinana dia le rongony fotsy madinika iny nefa iny le asa marina ataon'ny olona masina ka raha tsy atao batisa zany ianao dia manino tsy mandray ny fitafiana fotsy io ianao hidiranao amin'ny trano fampakaram-bady ny zanak'ondry 7 izy mbola miteny any ary ho koa izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry fa ho izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra ny olona izay tafiditra amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia fahasambarana izany satria voavonjy izy fifaliana be mariazy be nge zany fotoana zany fety nge zany
raha ito amin'ity tany ity zany tsika rehefa misy mariazy reny feno fifaliana fa zany fifaliana any an-danitra zany mbola tsy takatry ny saina zany fifaliana any an-danitra zany jereo nge zavatra teneniny eo amin'ny andin'ny fahenina fotsiny vo manomboka fotsiny le izy eo amin'ny andin'ny fahenina de hono izy dia nareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe aleloia zany hoe fankalazana an'Andriamanitra tsisy ohatr' zany tonga le fampakaram-badany zanak'ondry sambatra ozy izy izay natsona ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badany zanak'ondry fahasambarana zany ny fidiranao amin'izany fandraisanao an'izany fampakaram-badany zanak'ondry zany karaha tsy manao ny fitafiana io ianao tsy manao batisa ianao dia tsy hiditra amin'izany fampakaram-badany zanak'ondry zany ianao jerentsika tia Matio 2:20 efa nresantsika any izy io tany aloha fa verenantsika satria mikasika ny famonjena le izy mantsy Matio 2:20 andininy 1:10 sy ny manaraka Matio 2:20 andininy 1:10 sy ny manaraka dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10 ary no ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izy ny akanjo fitondra tsy ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy resaka izy ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady dia sina izy zany hoe tonga zany ny fampakaram-bady maro no natsona ao amin'izany fampakaram-bady zany nisy ny nandany antso nisy betsaka zany nandany antso dia ireo izay namaly ny antso tonga amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry rehefa tonga amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ireo izay namaly ny antso dia nomena fitafiana izy ireo dia nisy anankiray tamin'ireo nomena fitafiana ireo tsy nety nanao ny akanjo fitafiana fa nitsofoka izy tao amin'ny trano fanasana nanao hoe za nge fantatry ny mpanjaka namako ange ny mpanjaka zay nge niara lehibe niara nianatra zay niara ny lalao zay niara ninana manta sy masaka izay fa rehefa niditra ny mpanjaka hitany teo io namany io satria izay mihitsy nylazain'i Jesosy anazy risakay zao izy izy dia inona zavatra nisy verenantsika le andininy 1:10 ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izy tsy ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady tsy nanao ny fitafiana io zany izy inona io fa le fitafiana raisina amin'ny batisa io dia hoy izy taminy risakaiza zay mahatonga hoe fatany tsara mifankalala tsara ireo izay milaza azo kristianina reo dia araka le tenin'i Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra mahalala azy tsara izy risakaiza ireo izay manao amiko tomboko isan'andro kanefa maninona tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy satria tsy nanao le akanjo fampakaram-bady ny zanak'ondry dia hoy izy risakaiza ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady dia asiana izy taitra izy tsy napozy ny tenin'ny mpanjaka dia ahoana izy ny mpanjaka ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tonga ny aman-tanany dia arioany amin'ny maizina ny velany izy any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify fa maro no atsona nefa vitsy no fidiany tonga dia fanapahan-kevitra no naraisiny tompo atsy-pahazo any ivelany izy any no misy ny fitomanina sy ny fikitroanify fa maro no atsona nefa vitsy no fidiany ho antsika kristianina rehetra natsona ho amin'ny lalana iray tsika batisa iray tompo iray fanahy iray Andriamanitra iray finoana iray maro no antsona nefa vitsy no fidiana tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia ino sitrapony ray izao no ataovy hatanteraka ny fahamarinana rehetra ka raha any Kristy tsika mpanaradian'i Kristy zany dia manaraka izay voalaza ny soratra masina Kristy nampitandrina antsika fa ndreo misy mahalasa antsika hozy izy amin'ny filozofian'olombelona
sy ny abidim-pianarana zao tontolo zao ka voafitaka foana ny amin'izany tsika fa tsy araka ny amin'ny fampianarany Kristy. Loza nge zany. Tsy voavonjy sika fa any ivelany misy atsika. Any no misy ny fikotroanify sy ny fitomanina. Zavatra mampifijaliana zany any ivelany zany. Fijaliana zany any ivelany zany. Ka zao vitsy no mamaly ny antso io, tsy ny olona rehetra no mamaly an'izany antso zany, araka le teny teo fa maro no antsony, nefa vitsy no fidiana. Ka na mbola miantso ary zao antso zao raha tamin'ny andron'i Jesosy nisy zany antso zany, vitsy no namaly ny antso. Amin'izao fotoana zao koa vitsy no mamaly zany antso zany. Kanefa dia zao hoe ny famonjena. Jeo ka tsy ataontsika kitotoana raisitsika ao ambany zavatra. Ka ilazitsika anao hoe rehefa mino aho dia ampy azy zay. Be dehibe no milaza an'izay. Ny finoken'i Jesosy dia ampy azy zany. Ny sasany atao batisa izy dia raha izy atao batisa iny dia satria izy tena ambady ny Jacqueline. Dia hozy Jacqueline any amin'ny fivavahanay raha vao tsy vita batisa aminay ianao dia tsy afaka mivady tsika. Dia lasa izy nandeha atao batisa. Dia inona ny batisany? Batisany fanambadiana ny fanambadiany fa tsy ny batisany fa tsy batisa ho an'ny Kristy dia fa tsy batisa zany zay. Satria nanaovanao batisa dia batisa ho an'ny Kristy nataonao batisa. Ao ny sasany entin'ny ray aman-dreny atao batisa na ny tenen'ny ray aman-dreny tsy maintsy atao batisa ianao. Ao koa le resaka hoe finoanan'ny Kristy. Jesosy le fampianaran'ny Eglizy. Le Jesosy tena nefa ny teny manao hoe fa izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka. Ilaza manao hoe izaho no Kristy. Nalaza manao hoe indro ary Kristy. Fa hoy Jesosy aza makany ianareo, aza mino ianareo fa maro no avy amin'ny anarako. Ilaza hoe izaho no Kristy ary maro no voafitany. Amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fisandohana ihany koa. Milaza manao hoe niady Jesosy fampianarana ny entin'ny Eglizy hatramin'izay io no ka raha izay zany dia ino zany zay? Mahadiso hevitra anareo izy ny tsy fahalalànareo ny soratra masina. Raha ohatra zany ka ataoko totoy io batisa io, natao ambanin-javatra ihany koa, amevalina, dia loza zany io. Any ivelany izy ny misy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Izany hoe ny famonjena zany dia miankina be mihitsy amin'ny batisa. Ny famonjena dia miankina be mihitsy amin'ny batisa. Averiko tsika tsara ilay satria izay mazava-dehibe anazy zany satria raha voadiso ny fahalalantsika an'iny dia tsy tanteraka ny famonjenantsika. Marka 2:20 veritsika tsara. Amin'ny mahazava-dehibe ilay batisa. Marka 2:20. Ahoana izy io? Izay mino sy atao batisa no hovonjena, fa izay tsy mety mino no eloiny. Izay mino sy atao batisa no hovonjena. Izay mino sy atao batisa no hovonjena, fa izay tsy mety mino no eloiny. Raha mino zany ianao dia manino? Ka atao batisa dia vonjena zany, hovonjena zany ianao. Raha tsy mino zany ianao dia hoelohina zany ianao, fanamelohana ny miandry ianao. Io le tenenina teo averiko tsara izy hoe any ivelany no misy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Mbola zava-doza koa io any ivelany io. Zany hoe misy fitsarana zany ho an'ny ratsy fanahy. Misy fitsarana ho an'ny olona izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay mino sy atao batisa no hovonjena. Mitondra anao amin'ny famonjena zany io, izay mahatonga hoe tsy zavatra kitotoy. Izay tsy mety mino kosa no elohina izy izy. Dia raha raisitsika ataontsika tsotsotra ilay izy zany, ataontsika resaka kajy ilay izy, dia hoe finoana ampiana batisa égale manome famonjena. Finoana ampiana batisa manome famonjena. Dia io famonjena io zany satria vita batisa ianao dia manino? Tafiditra ianao amin'ilay fampakaram-bady ny zanak'ondry satria manana ilay fitafian'i Kristy zany ianao. Dia arak'ilay teneniny teo ihany koa, fa izay tsy mety mino izy no elohina, dia ataontsika kajy ihany koa ilay izy. Manao hoe tsy finoana ampiana tsy batisa égale
na manome fanamelohana tsy finoana ampiana tsy batisa manome fanamelohana. Io le tenenina teo hoe any ivelany ianao tahaka n'le ranamana teo zay nanana inona nanana fahatokiana be izy hoe tingesakaizako ty zange miantso azy foana isan'andro io le manao hoe tomboko io tomboko Jesosy fatany tsara mihitsy fa izy tsy manao ny sitrapony. Fa rehefa tenen'ny tompo amin'izay izy amin'izay fotoana zay ry sakaiza nahoana ianao tsy manao ny fiakanjo ny fampakaram-badiny zanak'ondry fa tory ny tanany sy ny tongony dia tsy pazo ny velana izy any mihintsy ny tomanina sy ny fikitroan'ify tsy finoana ampiana tsy batisa fanemelohana zay zany no miandry anazy. Dia ao anatin'izay ihany koa manao hoe raha ohatra zany ianao ataontsika hoe mino ianao milaza ianao mino an'i Kristy kanefa tsy atao batisa ianao dia maninona tsy mahazo famonjena koa ianao amin'izay fotoana zay satria mila feno zany ireo fepetra anankiroa izay mino sy atao batisa no hovonjena. Raha mino fotsiny zany ianao tsy mahavonjy anao zay satria ianao tsy atao batisa na hoe atao batisa fotsiny ianao fa nefa tsy nanana finoana kory ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay nenonao ny amin'ny fandraisana an'i Kristy dia tsy mahavonjy anao koa mibatisa zay nataonao fa tsy maintsy feno zany ireo fepetra anankiroa ireo hoe sady mino ianao dia zay ianao natao batisa dia mitondra famonjena zany zay. Raha ohatra koa anankiray izy tsy mino nefa natao batisa dia fanamelohana zany miandry anazy. Na ihany koa hoe araka le niresantsika teo hoe batisa ny fanambadiana satria tsy décision zay dia fanamelohana ny miandry anazy. Na hoe batisa mpanaoviny ray aman-dreny azy rehefa tsy finoana zany no mitondra anao anaovanao batisa dia fanamelohana izay. Fa zay finoana ampiana batisa no manome famonjena izany. Dia ny zavatra hitantsika teo dia zao hoe ho antsika zany izay nandrain'i Jesosy io tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia nandray ny fitafiana fotsy io tsika iverenantsika kely le izy eo amin'ny Apokalipsy 7:10 teo andininy 9. Apokalipsy 7:10 verenantsika kely. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa tsara dia asa marina ataon'ny olona masina. Nandray ny fitafiana io zany izy zay mino sy atao batisa zany dia nandray ny fitafiana io dia tafiditra ao amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry. Io le hoe asa marina ataon'ny olona masina. Io le hoe izao no ataovy hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia aty amin'ny Apokalipsy ihany izy 7 mbola tenenina an'io 7:13 sy 4:10. Ahoana izy izy? Apokalipsy 7:13 sy 4:10. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjoakanjo fotsy lava, zany hoe tonga any an-danitra zany izy ireo. Ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjoakanjo fotsy lava ary avy taiza izy. Fa hoy izy taminy, fa hoy izao taminy, tomboka ianao no malala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Iza ireo ny akanjoakanjo fotsy lava? Dia ahoana izy? Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Iza ireo miakanjoakanjo fotsy lava ireo? Avy tamin'ny fahoriana lehibe izy satria tsika nge eto amin'ity tany ity. Hoy ny Jesosy miteny manambara manao hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo ny amin'ny anarako. Rehefa mandray an'i Kristy ianao ho alan'ny olona rehetra ianao. Na ao amin'ny fianakaviana ianao, na mety ao an-tokantranonao areo hoe taty aoriana ianao vao resy lahatra, na mety any amin'ny toeram-piasana, na manodidina anao ho alan'ny olona rehetra satria halan'ny olona Kristy.
Araka ny tenenin'ny Kristy manambara manao hoe izange no alan'ny talohanareo izy dia mandalo fizahan'ny toetra mamaitra io zanak'Andriamanitra reo zany. Avy tamin'ny fahoriana lehibe reo miakanjo akanjo fotsy rava reo izy. Fa ny akanjo misy dia nahoana nosasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe io akanjo koa zany mila sasany io akanjo io fitafiana io. Tsy hoe rehefa vita batisa satria rehefa natao batisa ianao fanasana ny fahotana dia hoe efa tsisy petipetina intsony ianao. Fa ianao mbola miaina eto amin'ity tany ity izay feno fakam-panahy, feno faharatsiana maro samihafa. Misy fotoana zany ianao mety mbola latsaka kely ihany. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe lavy ny pito ny marina hozy izy. Dia raha sendra ohatra hoe misy indraindray ianao mety misy olona nahatezitra anao na sahala amin'izany. Ka raha ohatra sendra latsaka zany ianao dia manino? Voaloto zany ilay fitafiana. Dia mba hanadiovana ny fitafiana iny zany dia zao ilay rany zanak'ondry no manadio an'iny. Angatahanao ilay rany Kristy. Anadio an'iny isan'andro isak'izay mivavaka ianao. Jesosy io sasao amin'ny ranao adio. Ilay fitafiana zany efa niraisinao. Fa mila diovinao isan'andro iny amin'ny alalan'ilay rany Kristy. Misy olona dia milaza mihitsy manao hoe tsy mila mifony zany intsony rehefa nandray an'i Jesosy, tsy mila mangataka ny rany zanak'ondry zany intsony. Izy ny inona ny manadio anao rehefa tsy angatahanao ny rany Kristy. Fa ny olona tonga any an-danitra dia zao nanao ilay akanjo fotsy nanadio ny fitafiany tamin'ilay rany zanak'ondry. Zava-dehibe ary dia zao hoe ny batisa izay ataontsika araka ilay voalaza teo dia hoe mitafy any Kristy isika. Ka mila fantaritsika zany hoe izy ary io Jesosy voalaza ny soratra masina io izay ho tafitsika. Hiditra amin'izay zany tsika hiresaka an'izay resaka izay tsika zany. Aoriana zany tsika dia hiresaka an'izay resaka izay. Satria hoe izay natao batisa ho an'i Kristy io izy dia manina mitafy an'i Kristy. Zany hoe mila fantarinao zany hoe iza io Jesosy tafianao io. Ndrao dia ilay Jesosy tsy araka ny soratra masina ary io Jesosy tafianao io. Ndrao dia ilay Jesosy tsy araka ny soratra masina ary. Voalazantsika teo manao hoe fa izy Kristy sandoka hozy izy. Irenantsika kely Matthieu 4:4-5 Matthieu 4:4-5 ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fa andreo misy ametaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao izao ny Kristy ka maro no voafitany. Maro no avy amin'ny anarako anao izao ny Kristy ka maro no voafitany. Dia izy io koa zany ao anatin'ny fampianarana ihany koa no ampidirana anazy io. Dia izy no mampianatra azy, ny mpaminany sandoka no mampianatra anazy io. Aty amin'ny 5:4 izy miteny an'izay fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia ny olom-boafity aza dia ho fitahana ozy izy. Ary eo amin'ny 7:20 izy dia miteny koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka anao famantarana sy fahagagana ary azo atao na ny olom-boafity aza dia ho fitahana. Mitondra fampianarana io mpaminany sandoka io makasika an'io Kristy io izay tsy araka ny soratra masina. Misy fampianarana izay mandeha hatramin'izay efa nandritra ny taon-jato maro nanao hoe Kristy maty tamin'ny andro zoma dia nitsangana amin'ny andro alahady. Nilazaina fa ny andron'ny tompo dia ny andro alahady izay mahatonga hoe ny andro ivavahana amin'izao fotoana izao. Fa moa hoe zany ny voalaza ny soratra masina. Zany mila fantarina zany dia araka ilay tenin'i Jesosy miteny manao hoe mitandrema fa andreo misy ametaka anareo izy. Fa maro no ho avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy. Ka raha ohatra zany amin'ny alalan'io Jesosy tsy araka ny soratra masina io no anaovana batisa antsika dia manao ahoana? Dia mazava ho azy ange zany. Diso ange zany ilay fitafiana anaovantsika. Ary tsy mahavonjy antsika zany izay fitafiana izay. Dia Jesosy tenany mihitsy aza dia nilaza fa manao hoe
izao no famantarana amantaranareo fa izao no Kristy. Jesosy zany dia nanome famantarana amantarantsika fa izy no Kristy mba tsy ahavoafitaka antsika. Satria Jesosy mihitsy no mitenany eto, tsy izaho no miteny fa Kristy. Mitandrema fandrao isy mitaka anareo izy fa maro no avy amin'ny anarako. Anao hoe izao no Kristy. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana no famantarana sy fahagagana, zany hoe hitondra famantarana koa zany izy io. Dia io le tenenitsika teo, Jesosy maty amin'ny andro zoma, mitsangana amin'ny andro alahady. Fa Jesosy tena nefa dia nilaza manao hoe izao no famantarana omeko anareo, amantaranareo fa izao no Kristy. Io famantarana zay mikasika ny Kristy nefa dia zao hitondra ino? Hitondra fanoherana io. Ho lavin'ny olona io famantarana io, izay famantarana ho lavina zany io famantarana hoentin'ny Kristy io. Ary le olona voafitaka an'le famantarana avy amin'le mpaminany sandoka dia zao maro no voafitana ozy izy. Ary na dia ny olona voafita aza dia ho fitahany. Ka zay mazava-doza le izy zany. Jereo le nyteny Jesosy mihitsy ny teny an'le izy hoe famantarana ho lavina ozy izy io ny mikasika anaty mitoko faharoa izy miteny an'izany. Luka toko faharoa dia ny 9:7. Luka toko faharoa dia ny 9:7. Dia ahoana izy ato? Ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ity zaza ity voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro eo amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ity zaza ity izy dia ho fandavona sy ho fananganana ny maro eo amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Jesosy zany dia famantarana ho lavina. Jesosy tena nefa dia nilaza manao hoe izao no famantarana amantaranareo aho izy. Dia zao tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao kibon'ny hazandrano lehibe, dia tahak'izay koa nitoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny tany. Hijery zany tsika mikasika ny famantarana io. Mbola hijery koa tsika zany mikasika an'io zany. Fa raha diso ny fahafantarana an'io Jesosy io zany dia diso ny famonjenanao koa. Satria Jesosy hafa no tafianao. Satana nge tsy kely lalana. Ka zay mahatonga antsika mandrefy zany le tempony hamantarantsika hoe le batisa ataontsika ve araka ny soratra masina ve zay? Le Jesosy inoantsika anaovantsika batisa ve araka ny soratra masina ve Jesosy io? Dia zay ozy ny soratra masina hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalàn'ny soratra masina. Dia mbola iresaka zany tsika mikasika an'izay. Amin'ny farany lesona farantsika dia amarana zany tsika miresaka mikasika an'io batisa io. Ary fa vita zany zay dia miditra zany tsika ny amin'io resaka hoe Jesosy indray hoe iza ilay inona le famantarana nomeny Jesosy tsika hamantarantsika fa izy marina ny Kristy izay anaovana batisa tsika azahoantsika famonjena. Iaraka hivavaka tsika isotran'Andriamanitra, voninahitra ho azy irery ihany ny amin'ny lesona izay vitantsika tamin'ity anio ity. Ny anaran'i Jesosy. Raha io misotranao zay, fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny hery rena tamin'ny fahatanjahana fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Dia aoka reny fanahinao hiasa aminay ahatanteraka ny sitraponao. Da io izay raha eo amin'ity anio ity raha miditra na mivoaka. Aoka ny sitraponao ny tanteraka aminay. Arovy izay raha mivakabana. Aoka ny tahotra sy ny hofitranao no hitoetra ao anatinay. Dia aoka ny fanahinao no hitantana anay raha marina rehetrany. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha teto anatrehanao. Halleluia. Amen. Bye bye daholo tsika rehetra manaraka indray.